Fiangonana Adventiste Malagasy eto amin'ny Ile-de-France dia manolotra ho anao. Noavaozina, noavaozina. Famelabelarana ratsoratra masina iarahana amin'ny pastora Andriaparatiana Fanera izay mitondra ny lohahevitra hoe ny faharetan'ny finoana. Eo ihany koa ny famelabelarana ara-pahasalamana izay mitondra ny lohahevitra hoe manova ny fiainana ny fahasalamana. Izy io dia iarahantsika amin'ny profesora Andria Manarivo mba amin'ny lalatina. Manara-finaritra ary tompoko. Kivavaka sika Andriamanitra anay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro mbola faly misaotra anao izay satria mbola nitahinao indray nandritra n'iny eneman'iny ka tratra izao fiandohan'ny sabata izao. Mamelany eloka Andriamanitra ary mamindrafo aminay
irao ny fanenao masina mba hiaraka aminay amin'ity ariva ity ary natrika feno izao fotoana izao. Amin'ny anaranao no entiko maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Amen. Miara-banao sabidy andro farany melohan'ny farany ity androntsika androany ity ary miaraba atsika mpiaino ihany koa. Mbola mamerina trany ihany koa ny fiara-banantsika tsiraray avy andro farany tokoa androany alohan'ny farany dia mino fa nahita fifaliantsika nandritra ny famelabelarana izay noenotsika nandritra ny herinandro ary ignania ny firariana dia mba ho lesona izay ho ampiarintsika eo amin'ny fiainana tokoa izy ireny fa tsy zavatra handalo fotsiny ihany ary antenaina fa tena nanavao ny finoantsika isika tao anatin'ireny famelabelarana ireny. Tsara dia tsara ny lohahevitsika maly sabidy hoe arovony fonao dia mbola tsy miantso vonjy izy. Izany hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fo satria ao avy aminy ny efin'ny aina. Androany sika dia ahoana? Inona ny lohahevitra ara-pahasalamana izay hoenitsika androany? Lohahevitra ho an'ny androany dia hoe ho tsara indrindra nefa tsy handrava ny tenanao. Dia vitantsika io izany ny tiany ambara amin'izay dia manasantsika hanaraka izany lohahevitra izany ankehitriny. Ndao ary mihaino finaritra to. Être meilleur sans se détruire. Ahoana mahatonga antsika tena ho tonga lafatra nefa tsy mamotika ny vatantenantsika na tsy mamotika ny inona. Ahoana mahatonga antsika ho performant tena araka ny teny tanora hoe amin'ny Lévi. Ahoana azahoantsika équilibre en matière de santé. Zay ny dinidinitsika amin'ity ariva ity. Ry rahalahy sy anabavy isany miaina ao anatin'izao tontolo izao isika amin'izao fotoana izao dia raha résumena dia hoe faire toujours plus. Teanao zavatra be dia be. Tena farak'izay tena zao. Plus vite. Aingana, tsy maintsy aingana. Plus fort. Tsy maintsy mafy. Plus haut. Tsy maintsy faran'izay afo. Ary plus loin. Tsy maintsy faran'izay lavitra. Zany ny iainantsika amin'izao fotoana izao. Ary ny ankizy na ny tanora na ny lehibe dia samy soumis an'izany zay les performances zay teo performance zay. Être meilleur zay. Être meilleur c'est une bonne chose. Fa mila mitandrina isika satria aleo tandritandrina toy zay tonga dia lasa mitarika aretina ho antsika izany. Beaucoup de personnes cherchent à réussir dia ho tafita. En s'épuisant tena hoe tsy maintsy tafita dia tena mamono tena mihitsy. Zay le teny gasy hoe mamono tena mihitsy. Ary tena mamotika ny vatan-tenany mihitsy, mamotika ny ankonany mihitsy, ary tena manary zavatra be dia be mihitsy satria hoana tsy maintsy tafita, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Alors, ny question mipetraka amintsika amin'ity ariva ity dia zao manao hoe comment être meilleur sans se détruire. Androany ary dia hijery manokantsika hoe performance saine, zany hoe fahombiazana madio, salama. Ary faharoa dia hoe l'équilibre corps et esprit, zany hoe mirindra tsara mihitsy ny vatana sy ny saina. Ary ny fahatelo dia hoe la réussite durable na hoe fandresena maharitra. Zay no jerevantsika amin'ity ariva ity. Inona aby ary natao hoe piège de la super performance. Inona aby ny ataontsika hoe fandrika amin'izany super performance zany. Dia voalohany indrindra aloha dia zao. Amin'izao fotoantsika zao dia la société valorise la productivité, la compétition, la compétitivité et l'excellence permanente. Amin'izao zany dia hoe il faut produire mamokara. Il faut être compétitif. Tsy maintsy afaka mifaninana amin'ny hafa ianao. Ary amin'izao fotoana izao dia mitady an'ilay excellence permanente. Tsy maintsy excellent foana ianao. Misy moa amin'izao fotoana izao les prix de performance. Ary dia zany no lazaina eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fa rehefa midépasse ny limite ireo le pression ireo
dia ny vatana sy ny saina no mipayen le prix. Rehefa diso lasa mikatsaka n'izany loatra isika dia saina sy ny vatana vetrany no tena siny zany fitadiavana à tout prix ny super performance izany. Eo mahatonga le olona reraka, fatigue chronique. Eo mahatonga le olona stress prolongé, lasa tena misy stress effondre, tsy mijanona tsony mihitsy. Eo mahatonga le olona manao le trouble du sommeil, tsy matoro tsony mihitsy satria mieritreritra zavatra foana atao foana. Eo mahatonga le olona anxieux, l'anxiété, mitebiteby, ary indrindrindrindra eo le olona manao le burn-out, voalazaintsika teo. Rehefa tena lasa foana lasa manao foana ianao, tampotampoka eo no burn-out, tout est mialatsina fa toko miteny gasy tsotra be le burn-out, lasa maizina tanteraka ny fiainanao. Tsisy hitanao tsony, tsisy repère, tsisy ninona tsony, tsisy zavatra tadidinao tsony, tsisy zavatra vitanao tsony. Vita tanteraka ny vatanao, vita tanteraka koa ny sainao. Zay le atao hoe burn-out. Amin'ny fotoana io, be dia be nefa voan'izany burn-out zany, misy taminareo nefa voan'izany burn-out zany, fa tsy mahavita ninona tsony ianao. Tsy performant. Ianao zany le mesaka sara, tsy maintsy manao zao, tsy maintsy manao zao. Rehefa tratran'le burn-out ianao dia zéro performance. Tsy hitana hoe zéro performance fa potika mihitsy ianao. Raha tsy mitandrina dia mety ho lasa adala mihitsy ary. Ary ny farany dia zao, rehefa manao ny olona izay le super performance zay dia lasa manao le problème maladie cardiovasculaire koa. Vouloir être le meilleur est bon, fa alao tsy mamono tena isika. Ny vraie performance dia tsy hoe le intensité, tsy le hoe tsy maintsy fitaiko ralina ty, tsy zay. Fa ny tena vraie performance c'est la durabilité. Zao nataoko foana manao hoe ho an'ny tanora zay miresaka amiko manao hoe dans la vie ianao tsy maintsy mifixer objectif. Zara nga tsy maintsy zao zara nga tsy maintsy performant. Atongavanao am'izay le performant zay, être le meilleur zay, dia tsy maintsy manana stratégie manokana ianao. Stratégie personnelle mihitsy hoe am'izao manao an'izao, am'izao manao an'izao. Ohatra zao te meilleur ianao zany ohatra tozonao hoe zara nga tsy maintsy manana emploi du temps quotidien. Il faut que je maîtrise mon emploi du temps quotidien. Zara nga tsy maintsy manao sport. Dia tsy vitan'izany koa raha pour être performant, ary zany l'objectif ana performance tozinao hoe amin'io ato zany ny étape rehetrarehetra tsy maintsy diaviko. Zay le izy fa tsy hoe koa hoe zaho performant androany dia androany tonga dia ataoko zay maha-performant ana à tout prix. Zay tsy mety zay. C'est la durabilité no zavatra tokony ataontsika. Comprendre ses limites biologiques. Tandremo le hoe limite biologique. Tsika manko matetika indraindray fa misy fanairana nataontsika alarme. Dia le alarme io dia tsotra. Ohatra zao tantaraiky foana izy teo. Ny ao anaty vatantenantsika ao manko dia misy horloge biologique ao. Misy karazana alarme ao. Dia io le horloge biologique io c'est tsotra. Rehefa te hatory ianao, dia inona le alarme? Manoka. Zay le alarme. Dia raha mbola force ianao misy tanora zany efa tena teo performant, dia mianatra foana na dia amin'ny alina 12 alina dia efa te hatory dia atsoboka ao anaty koveta mihitsy ny tongotra, lendemana ny tarehy, dia manoka foana. Nefa le horloge biologique io, misy tantara anankiray tantaraiko anareo sady somary atsikana kely ray mandeha eny am-pilipetra amin'ny pasteur sy ny olona sy tantara marina niseo izy ty. Dia efa tonga ao satria ngiarain'ny pasteur zany tsy nanana fotoana nomanina toroteny loatra dia efa amin'ny alina be tsy natoro mihitsy. Tonga ery am-pilipitra amin'izay ngiarainy dia manoka. Zay le horloge biologique. Manoka. Dia kasokisena maso. Fevarany. Niesy ny ngiarainy. Niesy ny ao am-pilipitra. Dia rehefa hitan'le olona fa ho ratsy ny tantara dia izy ngiala olona manao hoe Sazandra pasteur. Tairiny. Sazandra pasteur. Tonga dia tsanga pasteur tsy hoe allo ataontsika nira famaranana zao. Adino tanteraka fa anao toroteny izy. Tandremo le horloge biologique io. Tandremo fa
Ni corps humain n'est pas une machine infinie. Il fonctionne par cycle. Ny vatatenantsika olombelona dia mifonctionner par cycle. Manao activité aloha anao, dia mila récupération ianao, ary zay vao manao régénération. Manao mihetsiketsika aloha anao, dia rehefa avy eo mila makaina kely ianao, dia zay vao manao an'ilay fanavozana ao anivon'ny vatatena na régénération izany. Raha vao tsy récupéré ianao, mahay miala sasatra, dia vizana ny atidoanao, le cerveau s'épuise. Midérègle ny hormones anao, les hormones se dérèglent. Ary miena ny hery fiarovanao, l'immunité chute. Ary miakatra ny inflammation rehetrarehetra vatatenanao, le karazana aretina rehetrarehetra eny anivon'ny vatatenantsika izany. Ny vatatenantsika dia efa mimenomenona mihitsy indraindray manao hoe rehefa ahoana moa fimenomeno vatatenantsika? Tezitra. Reraka izy. Amin'ny teny frantsay le tezitra atao le irritabilité. Rehefa manomboka ianao le irritable le kizitinjitiny dia tadio zay fa efa alarme zay. Be dia be mihitsy efa reraka be dia vao tsy aina kely fotsiny teneniny hoe ndao isakafo am'izay. Zavitra paina zany. Zavitra hoe. Irritabilité, c'est déjà le corps qui murmure, qui se plaint. Attendremo. Rehefa manomboka irritable ianao, tsy haiko amintsika raha misy an'izany irritable zany fa zava-doza. Ary io koa le hoe fa manomboka mitaraina ny vatatenanao zay dia lasa tsisy herintsony ianao. Tandremo. Efa manomboka tsy manana kerintsony ianao. Dia rehefa avy eo izy tena mikikaka. Rehefa am'izay, zay izy aloha mbola murmure. Rehefa crier am'izay le corps-tsika. Rehefa mitabataba am'izay dia zay vao misy am'izay le karazana aretina maro samihafa. Ary zay le burn-out, le voalazantsika teo reo. Tandremo. Fa misy limite ny zavatra rehetra. Na dia teo performant be ary tsika, misy limite ny zavatra rehetra. Il n'avait 5 piliers pour progresser sans s'épuiser. Ahoana ny ataontsika zany mba tonga atsika tsy ho reraka nefa ny performant na ho tafita amin'ny fiainantsika. Voalohany indrindra aloha, le repos stratégique. Tena sy repos stratégique mihitsy. Ny repos dia hainareo tsara ngia John Fitzgerald Kennedy, zay anisan'ny ataontsika hoe président américain nalaza indrindra raha teo amin'ny tantaram-piainan'ny fanjakana amerikanina, ny firenena amerikanina dia rehefa nanontany mpanao gazety ngia John Fitzgerald Kennedy dia hoe inona tena secret anao, dia ozy izy hoe zaho izy misy repos foana, manao la sieste plusieurs fois dans la journée. Ça ici, savoir se reposer. Le problème, vous êtes les psychologues anakrazay, le problème de l'être humain actuellement, c'est de ne pas savoir se reposer. Mila mahay miala sasatra itsika. Tsy vitany hoe tolomaso any. Fa manao la siesta kely naindray. Rehefa tena visaka dia ajanony. Ianao le vizana mianatra iny, ajanony. Ianao le vizana miasa iny, ajanony. Satria hiaro ny mémoire anao zany. Hiaro ny cœur anao zany. Hiaro ny efficacité anao zany. Tandremo le perte na mémoire, le mémoire manomboka vizana io. Reny efa alarme reny vizana ny atidoanao. Matoanao zay manadino zavatra kely vetivety afaka adiny ray adiny roa, efa vizana ny atidoanao, matoa misy an'izany alarme izany. Faharoa, stress amin'le performance ihany io tsy maintsy contrôlenao ny stressinao. Io zany dia efa hitantsika tsara le hoe respiration profonde plusieurs fois dans la journée. Tadio tsara le 4, 2, 6. 4 secondes d'inspiration fokarivotra, 2 secondes bloqué na respiration, 6 secondes manao expiration mamoaka rivotra maloto ianao. Dia aza adino ty le hoe les gestions du stress, pause mentale. Efa naveriko teo izy. Les pauses mentales. Ajanony aloha sainao, voalohany sainao aloha tsy eritreritry ninona mihitsy. Ary eto mialatsiny kely fa teny manokana rehefa matory. Aoka rehefa eny ambony fandrina efa teneko any le izy. Dia eo anao tena manao le pause mentale laza mieritreritry ninona tsony eny ambony fandrina. Faoka anao pause ny atidoanao. Zava-doza mialatsina le hoe mitondra asa any an-trano. Ny olombelona raha lasiana vavy malala dia efa natokana hoe hiasa
zao 8 heures dans la journée, 100 heures dans la journée. Fa raha mbola ampinao koa eto ina iasa satria mba somary mizesta kely amin'ny le patron de je veux faire ça à la maison. Ataoko any an-trano ty. Ataovy any am-piasana zay tokony atao any am-piasana. Fa rehefa tonga any an-trano ianao de koa miala sasatra. Tandremo. Tsy maintsy manao le gestion de stress io tsika. Ny mouvement am'le lazaintsika teo any de zao ny fanaovana fanatanjahantena dia miaméliorer ny cerveau atsika. Manatsara ny atoatsika. Ary io protéger ny santé mentale. Am'izao fotoana zao manko ny tena problème de l'être humain c'est le problème de santé mentale. Efa lazaiko teto aminareo hoe d'ici 2030 dia lazainy fikamban'ny OMS fa environ 60% de la population mondiale traite ny santé mentale, problème de santé mentale nataony. Ary eo amitsika ao trano de efa mety misy an'izany satria ahoana teo performant loatra teo anao zao loatra de lasa somary eny ambony bus ianao matetika na eny anaty métro de firifiry eny anaty métro de io fa misy tsy maintsy mahita olona miteny rery foana ianao. Reny efa le problème de santé mentale reny. Reny lefa tena épuisement reny. Efa nanimba ny atoany. Na le miteny tampoka de na koa les troubles de l'humeur, na les troubles du comportement. Ny olona rehetrarehetra mifaly de izy mitomany. Tsy nisotro toaka izy tamin'io. Na le tampotampoka eo tonga de manao trouble de comportement hafahafa. Toka monina ao trano. Tandremo. Efa manomboka zava-doza zany. Mila mihetsiketsika itsika raha lasa anabavy malala. Fa efatra de le équilibre mental. L'équilibre mental ty zany tena zava-dehibe pour être meilleur de izao. Oui. Perfection ne signifie pas azafady. Zany hoe pour être meilleur ne signifie pas perfection. Tsy izay mihitsy. Ny comparaison, hito le comparaison tena manimba antsika amin'ny meilleur io. Jereny. Zany foana ataon'le mpivady. Jereo mivadin'olona e. Jereo izy e. Jereo mizavatra ataony e. Ary ianao zao inona mba ataonao zay le comparaison zay. Nanatsina fa misy citation tadidiko tampoka hoe lorsque la comparaison entre par une porte, l'amour sort par une fenêtre. Tandremo nareo mpivady io am'le tady le performance de manao comparaison tia ianao de olona manokana ianao un être unique ianao amin'Andriamanitra. Ny atao hoe être meilleur zany de tsy tokony pression constante zany. Atady olona lazaiko teo hoe manao objectif ianao dia alefa tsikely izy. Fa ny atao hoe être meilleur dia progrès. Je me progresse. Mais tsara milafatra. Constance. Tena mitony mandeha foana. Ary fatelo tsy maintsy manana discipline ianao. Il faut que vous soyez discipliné pour être meilleur. Tsy maintsy manana discipline na fiainana. Fa tsy mandeha mialatsina am'toedy amin'ny tanora hoe tonga de hitodika amin'ny tanora avytrany le tanora tsisy discipline ohatra de inona mijavatra am'izao. Mirava tampoka am'roa. Tokony mirava am'5. De inona natao? Lasa mandehandeha eny Analakely. Faut comme na mandehandeha quelque part. Zay le tsisy discipline mihitsy. Mila manana discipline zany raha teo performant. Raha teo être le meilleur. Satria tena zava-dehibe izany. Le sens. Quand on sait pourquoi on agit, le fort devient supportable. Rehefa fantatsika zany hoe maninona tsika tsy maintsy manao zao dia lasa afaka manao fihezahana tsika ary zakatsika tsara ny fihezahana io. Fa raha vao tsy manana zay le sens zay ianao hoe inona ny antony anaovanao an'io zavatra io dia lasa épuisé ianao. Zay zany no tena zava-dehibe tsy maintsy fantarinao inona ty zavatra ataoko ty. Hoay zahako. Ina aby areo signe d'alerte am'le performance resaka le burn-out lazaintsika teo. Fatigue persistante, reraka foana. Irritabilité, kizitina, tsy ampy torimaso, tsisy motivation intsony. Ary nindray tonga de manakitsaky taoly eny vanim-taonana rehetra eny. Zany lefa signaux d'alerte am'le problème voalazantsika teo. Mila mitandrina zany tsika, ry raha sianabavy malala,
tadio tsara le hoe mila mirécupérer mila régénération ny vatantenantsika ary raha azo atao rehefa tady anomboka hiditra am'le hoe burnout ianao dia alao mitady namana anampy anao satria azo atao tsara manajanona an'izany karazana aretina zany. Ny dimension spirituelle moa dia varanantsika amin'ny foana isaky ny arivo ao amin'ny mpitoroteny toko fahatelo andiny voalohany dia hoe il y a un temps pour toute chose. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Rehefa tokony hatory ianao dia matoriza. Rehefa tokony hiasa ianao dia miasa. Rehefa tokony se progresser ianao dia ataovina izy. Fa rehefa tsy tokony dia ajanona le izy. Zay fotsiny. Hoe zao fotoana miasa dia miasa ianao. Fa rehefa tsy zay dia ajanona le izy. Fa aza forcena mihitsy. Il y a un temps pour toute chose. Les paix intérieures izay men'Andriamanitra antsika io raha lasana-bavy malala dia tena tonga anao performant. L'esprit calme izay men'Andriamanitra de toutes vos soucis déchargez-vous sur lui dia atonga anao performant zany. Mila manaky-po amin'Andriamanitra tsika raha lasana-bavy malala satria Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra. Ary mino aho fa araka ny tenin'ny bokin'ny apôstôly Paul hoe avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs et nous serons tous des vainqueurs. Sotratsika. Raha izay ny famelabelarana ara-pahasalamana hiditra indray isika amin'ny famelabelarana ara-panahy. Omaly isika dia naheno lohahevitra hoe aza miova ary inona kay ny lohahevitra ho an'ny androany? Fitiavana sa valifaty? Fanontaniana mipetraka antsika anjarantsika misafidy sabidy anjaranao koa misafidy an'izany fitiavana sa valifaty. Alohan'ny andiniantsika indray izany lohahevitra hoe fitiavana sa valifaty izany dia anaraka hira anankiray isika ataony Maranata Junior mitondra ny lohateny hoe tiako ny mihira. Menofinahitra tsara tompoko. Fiadanany tompo amintsika rehetra indray ravana malala tonga amin'ny faraparan'ny afandarana isika izay fiaikana lehibe indray no atrehan'ny Josefa raha avy any an-tranomaizina nafindra any amin'ny lapan'ny Farao. Araka ny fitantsika hoe indraindray ny fiovan'ny toe-javatra izay atrehantsika dia misy fiantraikany amintsika ka manovantsika. Kanefa nafinaritra fa ny lohatenitsika tamin'ny teo aloha teo dia hoe aza miova. Tena tanteraka tamin'ny Josefa tokoa zany satria na dia nafindra niala tao an-tranomaizina izy ka lasa voatendry ho mpanapaka any an-dapan'ny Farao dia tsy niova Josefa, tsy nanova ny toetrany zany, tsy nanova ny fomba fiainana anko ary indrindraindrindra tsy nanova ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ravana malala aza tiantsika fa ny Egyptiana dia
mpanompo sampy ary manana ny fomba fivavahany, manana an'ireo andriamanitra maro zay nivavahany. I Josepha nefa dia nipetraka tao andapa Farao, nahita an'izany toe-javatra rehetra izany ary nanodidina azy ane zany fomba fivavahana sampy izany, kanefa nijoro ho mahatoky izy, nijoro mahatoky tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, nijoro mahatoky tamin'ny fivavahana ihany koa, ary nijoro tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Tsy nampiova azy ny toe-javatra zay seho na taiza no nametrahana azy. Ary tanteraka amin'ny lay teny eo amin'ny Matio 5:17 zay voalaza manao hoe fanoarana momba lay talenta izy io. De zao no tenylay tompon'le talenta am'ireo mpanompo zay nomena an'le talenta dia natoky tamin'ny fitantanana an'izany talenta izany. De zao no tenylay tompony zay mampiseho an Jesosy Kristy, dia hoy ny tompony manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao de ho tendrena ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Natoky tamin'ny kely ianao, mpanompo tsara. Ny mpanompo tsara dia matoky amin'ny kely, ary rehefa natoky tamin'ny kely ianao izy dia ho tendrena ho mpanapaka ny be. Movety zany tokoa no zavatra niseho tamin'ny Josepha, natoky tamin'ny kely izy, tany amponja. Eritrereto hoe anatramaizina no toerana misy anao, fa nijoro matoky tamin'Andriamanitra izy, anika no tendrena ary voatendry ho mpanapaka ny be. Fatokiny ry havana malala, naiza toerana misy anao, ninina asa ataonao, dia aoka anana izany toetra izany anko ho mahatoky amin'ilay Andriamantsika. Aza mihevitra hoe inona koa zany miasa ato amin'ity toeram-piasana ty, zavatra tombotsoan zareo, za tsy mahazo tombony amin'ty zavatra ty, fa tombotsoan'ny mpampiasa fotsiny ty, zareo no mahazo tombony amin'ty ka de ataoko zara fa vita ty asa ty. Ry havana malalo, mpanompo tsara de mahatoky amin'ny kely ary ho tendren'Andriamanitra ho mpanapaka amin'ny be. Mety mieritreritra angamba ianao hoe na manantena ko hoe ny mba faniriko de mba ho tonga mpanapaka ny be amin'ny heviny mahasamihafa zay, ary amin'ny endriny mahasamihafa ko le hoe mpanapaka ny be. De zay latsotsika hoe lasa nisondrotra ianao, na hoe lasa nahazo toerana ambony. Fa ny tena fanirian'ilay tompontsika de Jesosy Kristy dia ho tendrena ianao hanapaka ny be any amin'le fanjakany lanitra, ho mpanapaka ny be any amin'le fanjakany lanitra. Ary izany toetrany Jesosy zany, satria Jesosy dia natoky izy tamin'ny asany zay nataony teto an-tany, zay naniranorainy azy, dia tena natoky izy tamin'izany asa izany. Izany anko no tiany Jesosy mba ananatsika sy ho hita eo amintsika. Ary mahafinaritra satria tamin'le lohatentsika farany teo de hoe ovana itsika, ovana endrika isika, hitovy anahaka an Jesosy Kristy, ka mitaratra ny voninahitry ny tompo isika. Ry havana malala, tena mahafinaritra ny afatra ny ten'Andriamanitra. Ary tena faniriko hoe tena isy fiatraikany eo aminao ny afatra rehetra zay noraisina nandritra nyty herinandro ity, ka tena hanovanao tokoa. De ho tanteraka ty loha hevitra ity hoe noavaozina, tsy ianao zany miezaka miova, ary ianao tsy afaka iova mihitsy. Ten'Andriamanitra ane milaza zany, mo maova ny ody miva ny Etiopiana, ary maova ny sora miva ny leoparda. Raha zany ozy izy, raha afaka zany izy ireo, dia afaka manao tsara ko ianareo zay efa zatra nano ratsy. Ao amin'ny ten'Andriamanitra malaza zany, fa tsy afaka manova ny odiny. Ny Etiopiana zay mainty hoditra, tsy afaka anova ny odiny. Leoparda zay misoratsoratra, tsy afaka anova ny sorany anko. Dikan'izay tsy afaka ny iova amin'ny herin'ny tenantsika isika.
fa mahafinaritra le ten'Andriamanitra hoe noavaozina Andriamanitra no manavao, Jesosy no manavao. Apokalipsy 1:15 efa nivakitsika teto. Indro avaoziko ny zavatra rehetra hoy Jesosy. Ho avaozina zavatra rehetra. Ho avaozina fatatsika zany fa ho avaozina ane ty zao tolo zao ty e. Ho avaozina satria efa niteny izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary efa napahitana Jaona ilay toerana dia miteny Jaona amin'ilay Apokalipsy 1:12 hoe anahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho izy Jaona. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ho avaozina Jesosy zany ny lanitra sy ny tany. Fa zao miaraka amin'izay ihany koa dia ho avaozina Jesosy ny mponina rehetra eo aminy. Izao sy anao zany. Tiany Jesosy ho avaozina ihany koa ianao amin'izay fotoana izay. Efa hitantsika ny afatra teto zany hoe ho avy indray Jesosy. Rehefa neny trompetra farany dia hovana isika. Misy fanovana ao zay atao. Dia fanovana ny tena mety maty, hovana ho tsy mety maty. Fa misy fanovana ihany koa izay tiany Jesosy atao mialohan'izay dia fanovana ny toetrantsika izany. Dia izay le hoe aza miray lasitra amin'izao tontolo izao. Fa miova meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Tena mahafinaritra. Ary manova ny ten'Andriamanitra. Ary velona sy mahery ny ten'Andriamanitra. Ary marina zany, tena marina satria misy tantara anankiray moa zany, tantara moa zany izy ity. Izay niseho hoe nisy reny mpanao fikarohana reny zany, fotsy-hoditra zany izy io, nandeha tany Afrika tany, nanao fikarohana, dia tany anaty ala tany Afrika tany no nandeha, dia tonga tao amina toerana anankiray, any anaty alany. Dia teo amin'ilay toerana, dia misy tanàna, tena mbola le atsotsika hoe tranainy ireny le tanàna sy le mponina eo aminy zany, na ny fomba fiainana azy. Dia nahita lehilahy anankiray ity vazaha-pikaroka ty mamaky boky lay lehilahy. Inona le boky vakiny? Baiboly. Dia gaga lay mpanao fikarohana. Dia nanontany, fa manino ianao mamaky an'io boky io? Io boky io any amin'ny faritra rehetrarehetrany dia tsisy mamakitra zany. Na mipetraka ao tokantrano, misy tokantrano aza tsy ahitana le boky akory. Fa na biblioteka any ahitana an'io boky io, fa tsisy mamaky io boky io, fa mipetraka fotsiny eo io boky io. Efa tsisy mpamaky reny boky reny ozy izy. Any amin'ny firenena rehetrarehetra any. Fa manino ianao mamaky an'io boky io? Dia hoy lay lehilahy nitodika dia nijery dia nitsiky tamin'ilay mpanao fikarohana. Dia hozy izy hoe raha tsy nisy an'ity boky ty, raha tsy namaky an'ity boky ty zahay ozy izy mponina eto, ianao tonga eto amin'ity tanànanay ity, raha tsy nisy an'ity boky ty, raha tsy namaky sy nandinika ty zahay, dia efa tao anaty vilany ianao. Aike zany reto olona reto, mpihinan'olona zareo. Dia no ny ten'Andriamanitra nisy nitory ny ten'Andriamanitra, nisy nitondra ny ten'Andriamanitra tao amin'io tanàna io, dia nametraka ny ten'Andriamanitra ny Baiboly ho andry zareo, dia nanomboka nianatra sy namaky nandinika ten'Andriamanitra reto olona reto. Niova ny fiainany, niova ny toetrany, niova ny fomba fanaony. Mpihinan'olona lasa niova fo. Na ino an'izay lehilahy mpikaroka dia nangovotra tanteraka hoe tena marina zany, velona sy mahery ny ten'Andriamanitra. Afaka manova ny fiainantsika ny ten'Andriamanitra satria Jesosy no ambara ny ten'Andriamanitra, lay rahalahintsika, lay mpamonjy antsika, lay zanak'Andriamanitra. Izy no anova ny fiainanao, izy no afaka mamonjy anao, ary izy no afaka manavao ny fiainanao ka hanananao finoana
finoana velona finoana an Jesosy Kristy. Ry havana malahy, niatrika fiaikana lehibe Josefa tao andapany Farao, satria ny toejavatra izay hodiny antsika tafahoana tamin'ireo rahalahy indray izy. Ireo rahalahy izay nivarotra azy ho andevo, ireo rahalahy izay nankala azy, ireo rahalahy izay namadika azy, ireo rahalahy izay nandatsaka azy tao anaty lavadrano, tafahoana taminy indray ireo rahalahyn'ireo. Dia zay ny lohatenintsika manao hoe fitiavana sa valifaty. Mbola hanana fitiavana an'ireo rahalahin'ireo ve Josefa? Mbola aneho fitiavana azy ireo ve Josefa? Sa zao ny fotoana amaliana faty? Satria efa mpanapaka, manana fahefana. Zay nolazaiko tamintsika hoe manova ny toejavatra tandremo fa manova atsika ny toejavatra zay atrehantsika sy misy atsika. Mahafinaritra ty fandinena ty, satria zay le hoe tsy niova Josefa. Fitiavana sa valifaty. Ndao mba maki ny ten'Andriamanitsika ao ny Matthieu 5. Matthieu 5 dia vakitsika ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:70. Matthieu 5 andiny 7:70 azafady ka hatramin'ny 5:70. Zao vaky ny ten'Andriamanitra. Teny Jesosy izy ty. Efa renareo fa voalaza hoe tiava namanao, araka ny 10, tiava namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izao kosa ho Jesosy milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, mba eto mahafinaritra, mba ho tonga zanaky ny rainareo any an-danitra ianareo. Ry havana malalo, mahafinaritra ny tantaran'i Josefa. Haitsika ny zavatra niseho tamin'io fa tsy namaly faty an'i Josefa, fa tena nitanteran'i Josefa ilay teny Jesosy. Tiava ny fahavalonareo. Tiava ny fahavalonareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ianareo. Ry havana malala, zay le identité. Tsy very mihitsy ny identité an'i Josefa. Na taiza na lehany, na inona toejavatra anatrehany, dia tsy niala teny aminy mihitsy ny identité, ny maha izy azy dia le zanaka tiany rainy. Lay zanaka tiany rainy. Dia tahak'izay arak'izay voalaza eto. Mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Satria fantany fa zanaky ny rainy izy dia lay Andriamanitra ane zany. Ka zay natonga azy nahasa nanda, somary melaka etsika, nanda ny fakapanahy. Satria fantany fa tsy noho ny amin'izany Jakoba rainy, tsy noho ny amin'ny olona no nandavana azy hoe sao de heny dadana ihany. Hoe Josefa le namidy andevinany ka zao nataony tany nitsangajanga tamin'ny vadin'olona tany izy ka mety hiparitaka be any amin'ny tanànanay, any amin'ny tankananany. Tsia noho ny amin'le rainy zay any an-danitra. Zanaky ny rainy, zanak'Andriamanitra. Amma zanak'Andriamanitra azy no nandavany ny tsy hanao ratsy sy tsy hanota. Ary eto ihany koa, noho ny mahazanak'Andriamanitra azy no tsy namaliny faty an'ireo rahalahiny, fa no tiaviny ireo rahalahiny ireo. Mahafinaritra izany. Haitsika ane izany tantara izany dia mamaky ten'Andriamanitra atsika. Voalaza ao amin'ny Filipiana 4 ny 4:40 sy ny 5:10. Dia zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao.
ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana dia zanak'Andriamanitra ianareo, isehonareo ho tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao, tahaka an' Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao. Ao amin'ny Romana toko 8:15 dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Tena tanteraka tamin'i Josefa anie izany e satria nanerana ny tany Egipta rehetra sy tany amin'ny faritra rehetra, rehefa tonga le toe-javatra dia tsy fa ny mosary zany sisa dia tany amin'ny tany rehetra hoe misy lehilahy anankiray ao Egipta ao, zay novana moa le anaran'i Josefa tamin'izay fotoana izay. Zay lehilahy tsara fanahy ary tena mamonjy sy manampy satria nanome sakafo ho an'ny olona rehetra izy. Tanteraka tompoko ity teny ity. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho izy noho ny aminareo izy Paoly, satria efa eran'izao tontolo izao ny tsy nilazanao hoe anao malaza be satria mahay mira hoe efa eran'izao tontolo izao fa mahay mira izy na efa eran'izao tontolo izao fa tena olona mahay, olona manan-karena. Tsy haiko araka fitentsika hoe millionnaire sa milliardaire dia malaza. Tsy izay no reran'izao tontolo izao momba antsika fa nilaza ny finoanareo. Zay le hoe ny faharetan'ny finoana. Efa reran'izao tontolo izao nilaza ny finoantsika an Jesosy Kristy. Zay mijoro amin'ny finoana isika ary manana finoana velona eo amin'i Jesosy Kristy. Tiako ary mba faniriako raha mba olona malaza amin'ny finoana ianao. Amen. Olona malaza amin'ny finoana an Jesosy Kristy. Ao amin'ny Romana 8:20 mantsy dia milaza ny ten'Andriamanitra fa Jesosy tsy manameloka koa anie Jesosy satria milaza izy hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Jesosy tsy manameloka antsika ary izay toetran' Jesosy zay no toetran' Josefa ihany koa. Lay rahalahy nanana izay toetra izay ihany koa Josefa. Tsy misy fanamelohana, tsy manameloka. Ao amin'ny dika teny ombonana dia izao nilazany azy ao amin'ny Romanina toko 8:20 io dia hozy izy hoe koa ankehitriny dia tsy misy intsony fanamelohana ho an'izay, mahafinaritra be nilazany diemanazy, ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ry havana malalo, tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Anisan'ny zavatra miseho ary tena mavesatra amintsika le antsoina hoe sentiment de culpabilité. Zay mahatsapa tena homeloka eo amin'ny fiainana, eo amin'ny toe-javatra izay hatrehana dia satria ny zavatra tsy nentina tao dia mahatsapa tena homeloka ianao dia mitady fomba hialana amin'izay fahatsapa-tena homeloka izay. Ry havana malala, aza tianyty teny ty. Romana 8:20 dika teny ombonana, Baiboly diema. Tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay tafaray ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay ny le antso efa nalefa taminao hoe manomboka izao andaontsika iray amin'ny Jesosy Kristy. Andaontsika ampitombo ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Satria Jesosy dia milaza an'izany ao amin'ny Luka jaonana izy haitsika izany toko sy andiny izany, toko 5:15 dia mazava ny teny Jesosy manao hoe izany voaloboka ianareo ny sapa zay miray amiko, zay tafaray amiko hatrany dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry havana malalo,
tiako raha ho tanteraka amintsika izany toeten'Andriamanitra izany. Fitiavana sa valifaty, fanamelohana. Fitiavana sa fanamelohana. Tsy misy fanamelohana ho an'izay tafaray ao amin'ny Kristy Jesosy. Tiatsika lay rahalatsika tia Jesosy Kristy zany. Ary tsy manameloka atsika izy. Na dia efa namadika azy isika teo amin'ny fomba fiainatsika, teo amin'ny fifandraisantsika taminy, efa nialatsika izy, efa nolavitsika izy amin'ny endry maro samihafa, ka lasa andevo niota isika, lasa nanompo tompo hafa isika. Rehefa manapa-kevitra ny verina eo aminy ianao, ka ho tafahoana amin'ndray tahaka an Josefa tafahoana tamin'ireo rahalainy indray, tsy misy fanamelohana ho an'izay tafaray ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy manameloka anao Jesosy Kristy. Ao amin'ny Romanina 12:12 dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe: ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe: ay ny famaliana, izao no amaly hoy Jehova. Izany ane fantatry Josefa zany tenin'Andriamanitra zany, fantany le rainy, fantany le Andriamanitra zay vavany, fa Andriamanitra no amaly. Izay nahatonga Josefa tsy mamaly faty. Fitiavana nandray an'ireo rahalany ireo. Raha ny ainanao zany teo aloha dia miantso anao Jesosy ankehitriny mba hiala amin'izany toetra ratsy izany. Raha teo aloha ianao dia tena mafana raha mihitsy, zay nilazana azy, mafana raha mihitsy, hoe tsy indray de tsy adiniko mihitsy ny zavatra nataony sy sisa, de miandro fotoana anankiray ravana malala. Asan'ny Apôstôly 7:17 dia zao voalazany ten'Andriamanitra hoe: f'Andriamanitra niny tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra, miantso ny olona rehetra mba hibebaka. Dika teny ambonana dia zao no ilazany azy: kanefa ninin'Andriamanitra tsy jerena intsony, reo andro tsy nahalalana azy, fa antsony hiala amin'ny toetra ratsy avokoa ny olona rehetra na aiza. Antsony hiala amin'ny toetra ratsy ny olona rehetra na aiza. Ninin'Andriamanitra tsy hijerena ny andro tsy nahalalanao azy. De mety antanana hoe ovinao tsy nahalala an'Andriamanitra. De ho sisy ny Baiboly: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra. Jaona 1:4-9. Izay tsy tia de tsy nahalala an'Andriamanitra. Haikitsika io hatramin'izay, mety hatramin'izay tsy nahalala an'Andriamanitra sika hatramin'izay. Eny fa na de nivavaka aza, makana am-piangonana aza, fa tsy tia ny rahalatsika, tsy tia ny hafa, zay tsy tia tsy mahalala an'Andriamanitra. Ho sisy ny ten'Andriamanitra tsy mahalala azy izay tsy tia. De Andriamanitra miteny hoe: ninin'Andriamanitra tsy nojerena ny androny tsy fahalalana azy, fa atsony ny olona rehetra ankehitriny hiala amin'ny toetra ratsy na aiza. Ry havana mamala, antso zay alefa amintsika amin'ity fizarana ity dia ny hoe azadiny fa zanak'Andriamanitra isika. Jesosy moa dia miteny an'izany hoe: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo sy any an-danitra. Aoka hanahaka ny rainareo sy any an-danitra ianareo. Efesana 5:1 sy 2 dia ho ziziny ten'Andriamanitra koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, satria zanaka malala. 2 ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Ry havana malalo, andeha amin'izany fitiavana izany. Ninona zavatra mety natrianao tamin'ny lasa, tena nakarary ny fonao mihitsy, zay moa zany le fitena, nakarary ny fonao, nampalahelo anao,
nanafitohinanao ary tena nantambesatra taminao zany ataoko ahoana ny anadino an'izany zay moa zany ataoko ahoana ny anadino an'izany zavatra izany dia andehantsika hanahaka an'le raintsika satria zanaka isika f'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Hébreux 10:7-7 dia milaza izy hoe ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony ho Jehova, tsy ho tsarovako intsony zany satria efa navelany ny fahotantsika satria zanany isika. Izany toetra zany ankoa no tian'Andriamanitra mba hananantsika satria zanaka isika. Izay le lohatenintsika hoe fitiavana sa falifaty. Fitiavana satria zanak'Andriamanitra ianao. Falifaty Andriamanitra no amaly. Avelao Andriamanitra anjaran'Andriamanitra izany. Fa amin'ny zanak'Andriamanitra antsika dia andaontsika hanahaka an'le raintsika dia anio fitiavana amin'ny olona rehetra. Amin'ity takariva ity, amin'ity andro anio ity ihany koa, mino fa mbola tsy tara raha anapa-kevitra ianao hiverina zay le hoe miantso ny olona rehetra Andriamanitra hiala amin'ny toetra ratsy, hibebaka na aiza izy satria ninitsy nijery ny andro tsy nahalalanao an'Andriamanitra izy. Tapa-kevitra fianao ny verina amin'Andriamanitra ary ka raha nitambesatra atao aminao zany ino sy zany fatsapana omeloka izany, ny zavatra tena nitambesatra taminao ka ohatra ny sarotra aminao ny manadino azy, sarotra anao ny manala zany zay mety nataon'olona io na noho ny toe-javatra. Amin'ity anio ity andehantsika hanatona an' Jesosy Kristy. Tsy misy fanameloana ho an'izay tafaray amin'i Jesosy, tsy misy fanameloana. Move tena fanirianao ny anatona an' Jesosy ka hanaiky fa tena zanak'Andriamanitra ianao, ka amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra dia haneo eo handeha amin'ny fitiavana hoy ny ten'Andriamanitra, mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny tiavany Kristy atsika satria zanaka isika. Raha izany fanirianao, manasanao hanangan-tanana miaraka amiko satria za ihany koa maniry mba hiaina an'izany fiainana izany manomboka izao. Hivavakantsika. Raha inay izay ny an-danitro hitanao ny fanapa-kevitray, efa nataonao zanakao zahay, efa nafanao tao amin'ny ratsy izahay, tao maizina ho amin'ny fahazavana satria tia namanay, tia ny rahalahinay satria zanakao zahay. Ampizy mba handeha amin'ny fitiavana ka na inona toe-javatra atrehanay Tompo, matetika mavesatra amin'ny olombelona anay dia matoky izay fa afaka aneo ny fitiavan'i Jesosy Kristy satria Jesosy tsy manameloka izy. Dia meo zany toetra zany ankoa zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sabidy fantanina napetraka amin'izay nanao na fahitandry le loha hevitra rehetra zay nijerentsika nandito izay herinandro izay. Tena mahafinaritra. Za aloha zany tena mahatsapa fa raha ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika ireny zavatra ireny dia tena hitondra fanavaozana be ho an'ny ara-panahintsika, indrindra ny fikojakojantsika, ny finoantsika, ny fikarakarantsika nyo finoantsika io. Raha ampiarintsika ireny zavatra ny anarantsika nandritra ny herinandro ireny dia azo antoka fa tena hiavao tokoa ny fanorantenantsika ao amin'Andriamanitra. Misaotra ny professeur Lalatintsika namela belatra momba ny ara-pahasalamana nandritra herinandro izay. Misaotra ny pasteur Fanera ihany koa namela belatra momba ny ara-panahy izay hita tokoa fa nahaliana atsika, nahaliana Sabidy ary inona fa nahaliana atsika mpiaina ihany koa. Ary azadino rapitso no amaranana izao conférence lehibe izao ka ny lohahevitra hodiniantsika amin'izany ny ara-pahasalamana dia ny hoe ny herin'ny hehy ho fitsaboana. Zany hoe mila amintsika zany tsika dia salama. Ny ara-panahy avelao Andriamanitra ifeny tantaranao. Izany dia hitantsika en présentiel rapitso ary hitantsika misoratra eo ambany eo ny adresy andehanantsika amin'izany. Misaotra indrindra tompoko. Manome fotoananao ary izay ho an'ny rapitso indray.
veloma tompoko. Veloma indrindra e. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Hivavaka isika. Man'Andriamanitra ray zanaka azy fanamasina ne niderany saotra ny haja ny voninahitra satria lehibe ny fitiavany atsika ary ataony amintsika rehetra ny famindrapo, ny fanafahana ihany koa ary indrindra ny famonjena zay efa notanterahany Jesosy noho ny fitiavana atsika mba ho fanafotany atsika. Amen. Saotranao ny nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoana mandray izahay rahampitso toy izao. Miraly anao hatrany mitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary anavao ny finoana ho azy. Mandra-piona indray ary tompoko.